fa za zany tsy resaka valifaty politika zany a fa hoe andaotsy kosa merina ny atao hoe fahamarinana analana atao hoe tsy maty manotsy le satria be deaibe ary za miteny aminareo fa nandrarabo inona triple set regny ary a dia mbola miverina mandray an'izany dossier zany a ny tompona ndraiky sam'izao fotoana zao ao anatin'ny fanavozana daholo zany rehetrarehetra zany ary okotsika hoa tsy andiso fa ny atao hoe meloka ny olona anankiray dia ny fitsarana no mamoaka ny didy hoe meloka izy zay a vao meloka avany a ny tsara mari atsika dia ny hoe komity a miaro ny tolona na midika hoe misy zavatra natao teto ary a misy a zavatra tia kantongavana somary apikely dia ny hoe raha miezaka tsika satria ny zavatra tsy mety misy fanagejana misy zavatra rehetraretrana nandritra ny fitondrana izay misy teo aloha akehitriny zany a misy dingana vita hoe a fa misy vaovany apahana ny karazan'olona rehetra izay miaina teo amin'ity Madagasikara ity dia mahafantatra ny toerana misy ny tenany ao anatin'izany firenena zany ao anatin'ny firenena anankiray dia na ianao a olona madio zany hoe tsy manana heloka ka atahorana ao anatin'izany a misy ny olona izay nanao heloka fa noho izay heloka izay a dia voamarina anaty voamarina dia miala teto amin'ity firenena malagasy ity zany hoe raha misy heloka any anjehananao a ka tsy mbola voafafa mbola azo zany miheloka ianao fa noho izany a dia naraha-pitsarana ary isana maratongany a no mamaritra an'izany a hoe fiverenana na fadingavana na filazana fa madio izany a fa zahay ato amin'ny qualité dia tena miady zato isanjato dia nytolona nataontsika nandritra ny dingana tao anatin'ity taona 2025 ity azo ambara ihany koa fa misy ireo efa miezaka nanao izany a tsy fanekena ilainy zavatra tsy mety ka anisany dia ny hoe tsy hisy intsony ny am'izany tsy maty mpanoka zany tsy hisy intsony ireo miheviny tenany fa nidioviny ny fandosirana na nidioviny ny tolona izay natao tsy fanadiovana ny olona meloka akory a ny fanaovana ny tolona fa fanatsarana ary fanamboarana ity firenenantsika ity noho izany a dia araky ny nambarako teo izay manana raharaha fitsarana ka mbola voafehan'izany dia anjaran'ny fitsarana no mijery izay tokony atao amin'ireny karazana ity tsy fialokalofana ny nanao ratsy ny tolona fa hitantsika tsara fa na ny omaly azy dia tsy maintsy mbola natao ny fitsarana ny baba sklenos dia ny fitsarana no mamarana ny raharam-pitsarana fa tsy baiko politika na afeafenina anatin'ny hoe tolona dia izay zavatra izay satria anisan'ny tolona natao teto le hoe fanjakana tsara tatana fanjakana tandalana dia izany zavatra zany ny fitsarana koa tsy atao fitaovana politika fa ny fitsarana dia tokony fialokalofa amin'ny mare fa tsy fanjakazakana ny olona sy manam-pahefana zany no nitolomana teto ka aoka tsy hialokalofa n'ireo nanao ratsy zany hoe tolona zany fa misy ny antsoantso natao teny amin'ny arabe teny an-dalambe natao ny fikambanana maro samihafa dia ireny antsoantso rehetrarehetra reny tsy maintsy misy tamin'ny alala taratasy moa zany nefa nalefany tamin'izany fotoana zany a tamin'ny 9 novambra izy nefa nampatsiahan'izay fa androany moa zany zao vao hitantsika ity fanehoan-kevitra ity fa raha ny voaresaka ny aloha zany dia hoe ny lalàna dia mametraka fa mitovy ny rehetra eo anatrehan'izay lalàna izay tsy misy tompona andraikitra zany a afaka iantehatra amin'ny zo tsy ho azo enjehana na ilay atsontsika hoe immunité zany a araky ny firesaka matetika amin'ireo tranga tsy mifandray amin'ny andraikitra na ny asa-panjakana zany ary zay le nitenen'ny feno asina teo hoe ilay asa natao a sy ilay asa vitany zany no ahafahana mijery a sy mametraka an'izay zavatra zay satria raha misy tokoa zany ny ataontsika hoe tsy fanaran-dalàna tao anatin'ny tao a fanodikodinam-bolam-panjakana tao anatin'ny tao hita satria raha ohatra ka miroso mantsy ny cour des comptes ny cour des comptes nge nanao fitsiriany ny cour des comptes a dia nanao an'ilay tatitry ny fanaraha-maso nataony izy ilay fitsarana momba ny compte zany io dia tsy maintsy hodiniana ozy izy zay tomban'izay a ary tombanana amin'ny lafineloka be vava raha ilaina dia enjehina araky ny lalàna zany hoe miainga tamin'ny zavatra nisy teto amin'ny firenena zany mazava ho azy a niainga tamin'ilay fitsiriana sy ny vokatry ny fanadiadiana ary ny tatitra nataon'ilay fitsarana momba ny compte zany a no ahafahana miroso amin'izay ataontsika hoe fanenjehana zay no mampalaza azy a
mahalaza azy bebe kokoa le hoe fanenjehana ireo a tsy maty manota eto amin'ny firenena. Maninona moa no mahazava-dehibe an'izay ataontsika hoe fanenjehana tsy maty manota izay? Zava-dehibe zany satria raha ny hitantsika teo anie nandritra ny fitondrana teo aloha tsy hoe manenjika olona ary izay moa ny resahako foana ihany koa hoe tsy fanenjehana olona lay izy fa maro de maro a ny elanelana nisy ary tamin'ny fitondrana teo de tsy hitantsika intsony zany hoe classe moyenne zany tena anivon'ny fiarahamonina fa na ianao a manefoefo de mpanefoefo a na ianao a mahantra ary zay a teo aloha nefa mba nisy ihany ny ataontsika hoe teo amin'ny antonontonony sady tsy de manana classe moyenne reo zany mbola nivadika nahantra avokoa ny akamaroany fa izay nanana tombon-dahany teo akaikikaiky ny fitondrana izay nanana n'le ataontsika hoe magoyana zay nahay nylela tanana sahala misaka zany no tafiakatra izy izay de zay no nampisan'le elanelana teny anivon'ny fiarahamonina ary io elanelana io a niteraka zavatra be de be io a teny anivon'ny fiarahamonina teny satria de tsy nisy intsony a izany ataontsika hoe fihavanana zany raha mibodo ny tanin'olona ohatra ilay mpanan-karena de ny volany miasa mazava ho azy fa azo n'le tanin'olona raha misy ny ataontsika hoe voalaza tamin'ireny fa nalaza ny olona moa zany nazoto ny toroka tao anatin'ilay izy hoe resaka bisexuel na fanolanana na sinisisy na reny resaka ataontsika hoe fisandohana sinisisy reny a tsy afaka netsika lay vahoaka madinika satria nisy an'izay ataontsika hoe tsindry mavesatra zay a de ny herin'ny vola zay ny asa satria nisy an'ilay elanelana goavana de ozy aho hoe resy lahatra zany zao ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta araky ny resahako teo hoe iroso amin'izay fanenjehana ireo tsy maty manota izay ary zay a ny tena zava-dehibe ao anatiny ary zay ny tena efa ny adina sy ny tolomana teto amin'ny firenena ihany koa hatr'izay anisan'ny zavatra efa misy ary iarahan'ny rehetra mahita mibaribary sahala mitafika andrifa tanàna efolava ohatra ny afina tongona ilay resaka ohatra hoe ny fiara lehibe ohatra zao de efa misy soratra eny hoe projet présidentiel tamin'ireny fotoana ireny rehefa jerenao anefa le zavatra ataony de asa tsy mifanaraka amin'ilay atao hoe drafitra tokony napetraky ny fitondrana tonga eny amin'ny vahoaka eny de mivata tany mandroaka tany ny sasany manototra de hoe fanotofana tanin'olo tsotra le izy ao anatin'lay izy ary avy any misy olona tonga de milatsaka tsotro zao ohatra n'lay tranga anankiray tany Tomasina zao vao maraina de fa avy ny fandrodanany de lay olona avy eo milaza fa hoe mafantatra ao amin'ny fitondrana ary anisan'ny atao hoe arofanina sy tehana itehenan'ny mpanao ratsy indrindra teo aloha teo lay resaka fanjakana sy ny fahafantaran'olona sy ny fahafantaran'olona eo anivon'ny fanjakana tsy fantatrao anga fa raha ihany nanadany reninay raha ihanina de avy eo mandeha any anatin'ny resaka fanaovana herisetra amin'izay le izy de lay vahoaka tsy mandadiarina zany ato ambany ato tsy maintsy manaiky fa tena hoe manana fifiretana anaty ihany koa satria misy an'ilay alahelo tsy amboaka tsy avoraka fa tehirizina am-po ny sasany miakatra tositra ho azy ny sasany zany ny areti-po matimaty foana ny vahoaka malagasy satria tsy anana tanjaka intsony zay le hoe tsy tanana andrangotra tsy tongotra itsipaka de io zany hoe verina le izy ary zay lefa tenentsika teto foana hoe tsy hiaro be fahatany nefa ihany koa tsy anakina be fahatany fa rehefa misy kosa nefa ny zavatra anankiray miendrim-piderana de mila resahana tahaka an'izao hoe aleo isy ny mangarara fa betsaka ane gaetan eto amin'ny sehatra rehetra isin'izay atao hoe fampiarana fahefana zay ary io avy eo ny mitatra makany amin'le resaka kolokolo ihany koa avy eo satria ny sehatra rehetra hoy a miresaka zao tsika ohatra zao ny fanatanjahantena nisan'ny nanaovana antso avy izy efatra amin'ny rahalahy reto Abelanisery Fanevimary Paulin ry Lalaina ny amin'le kolokolo ara-pananahana ny resaka championnat sy ny fitantanam-bola tsy mazava reny rehetrarehetra reny zany zao a de mila ho tsaraina avokoa reny ary inona moa ny tombony ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin' zany de ny zana-bahoaka mihitsy ange no afaka misitraka malalaka ao anatin'ireny sehatra reny ny resaka famatsim-bola ohatra ny amin'ny natetika asa ohatra mba tsy zay mafatapatatra ny filona ny fianakaviana kaikikaiky ihany no misitraka fa tena le zana-bahoaka manana heritsaina vonina mpandroso manana toe-tsaina mahitsy te handeha lavitra de afaka misitraka ny zavatra misy
eto amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Hoe ka zay mihitsy efa miteny an'le resaka tombontsoa ihany moa ianao zany de ary zay ny tena mahazava-dehibe azy ary zay ihany koa no efa nanapitsika ny olona sy ny vahoaka malagasy hatramin'izay hoe ho tombotsoany be sy ny maro no ady atao fa tsy hoe tombotsoan'olombitsy akory. Raha mandray an'ity fepetra ty zao le prime ministre lehibe ny gouvernementa mazava ozy izy fa nitanjon'ny fepetra de ny fanehoana amin'ny fomba azo tsapaitanana ny tamberina ndraikitra sy ny mangarahara ho famongorana tanteraka ireo tsy maty manoto eo anivon'ny rafitra sy ny fitantanana ny fanjakana. Izay zany a ny tena zava-dehibe ary rehefa mipetraka izay ataontsika hoe izay famongorana izay a rehefa misy ihany koa ilay ataontsika hoe tamberina ndraikitra azo tsapaitanana avy amin'ny mpitondra fanjakana ho an'ny vahoaka de mazava ho azy a fa miverina ny elay ataontsika hoe fahatokisan'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana. Miverina ihany koa ao anatin'izay fotoan'izay a ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana, ny fahatokisan'ny vahoaka ireo tompona andraikitra isan'ny tsokajiny a izay nomena na nampindramina amin'ny fahefana tamin'ny alalan'ny fanendrena io a na tamin'ny alalan'ny fifidianana. Ary zay ne no mahatonga ny tena ny savaratra zao no somary gagagaga kely ihany a hoe ny ankamaroan'ny olona ny commune moa zany hita tato ato a mitaky an'ilay hoe esory ny be ny tanàna izay tsy voafidim-bahoaka, esory le be ny tanàna izay tsy voafidin'ny vahoaka fa ilay voafidim-bahoaka ny tokony eo. Izay ny zavatra nisy fa re tena ny zavatra somary nahagaga kely ihany fa hafa ny fitakiana de hoe tokony hanome an'ilay tamberina ndraikitra le be ny tanàna hanatanteraka ilay fampanantenana nomeny. Azotsika am'izay satria raha ohatra ka manao an'izay tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka izay a ireo mpitantana eny fotony na olom-boatendry na olom-boafidy a mazava ho azy nefa mipetraka ny fampitokisany tsy hisy olona ilanja sora-baventy a hitaky ny fanesorana anao. Leny anosa varatra ihany koa de miteny hoe beo lay titre faobe io titre faobe io zany a izay nokarakarai ny fitondrana teo aloha tamin'izany fotoana zany a efa vita ny dingana rehetra ary efa nandoavana hatrany amin'ny 500 tapitrisa ariary tany ngamba satria vahoaka maromaro teo no nikarakaran'le titre faobe a de lazainy zareo amin'ny lazainy ponina am'izao fotoana zao fa bloquen'ilay be ny tanàna. Izany zavatra zany nangatahan'ny ponina hoe mba havereny satria zavatra tokony hositrahan'ny vahoaka izany ary zay tokony hositrahan'ny vahoaka omena azy zay a no mamerina indray ilay fahatokisan'ny vahoaka izay mpitantana, mamerina indray ny fahatokisan'ny vahoaka izay mpitondra ny firenena. Ary mazava ho azy fa raha ohatra ka mitoy zany ty ataontsika hoe fiadina amin'ny tsy maty manota ity, mazava ho azy fa tsy maintsy hiverina zany a ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy a ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara. Mandeha miandalana moa zany ny ataontsika hoe mipitsopitsony amin'ny resaka fifidianana, amin'ny resaka lalàna, amin'ny resaka lalam-pandroena ny sisa fa raha ohatra ka miainga amin'izay ataontsika hoe adiny tsy maty manota izay a de efa zava-dehibe zany satria mametraka hoe an'ilay fitokisana de mametraka ihany koa an'ilay ataontsika hoe tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka satria rehefa azo ane na fantatra reny zavatra reny a au moins tsy misy intsony zany ilay hoe ny harem-pirenena na ny fananan'ny vahoaka lasa lay lasany ary a ary zay ngamba nitanjona am'izao hoe ireo efa lasany any ary a ho averina indray ihany koa ho aty amin'ny vahoaka iray manontolo. Ka eo amin'izay resaka hoe fifandraisan'izay mihitsy le hoe fifandraisan'ny vahoaka sy ny mpitondra no mila amafisina satria io nge tony teo aloha ny forcena ho mamim-bahoaka fotsiny io moa nalazy ny teny iny hoe mamim-bahoaka fa le izy tsy ho tenenina amin'izay fa arana fetsika de takan'le hoe asehoy mangarahary masom-bahoaka amin'izay lay fomba fitantanana ary zay resaka tamberina ndraikitra zay mihitsy no manamafy an'izay atao hoe fampitokisana izay satria marobe nge ny atao hoe toerany eto Madagasikara no manana an'izay olan'izay amin'ny mpitantana na ny olom-boatendry na ny olom-boafidy ny eo amin'ilay tamberina ndraikitra. Tsy mazava ny vola miditra eo anivony na fokotany io na commune io ny fitantanam-bola rehetra any ka migrevy ny vahoaka satria ny vahoaka mandoa etra ny mpivarotra mandoa ny aba avy eo nefa tsy hita le izy
hoe makaiza sy makaiza ny fokotaniny ny sasany ohatra ny tamin'ny 50 taona lasa ihany ny 50 taona hitsahana no mbola 50 taona hodiavina io zany no mipetraka le savorivory am'izay avy hoe tsy miasa mihitsy ilay fokotany tsy miasa ny be ny tanàna tsy misy ny tamberina ndraikitra ao anatin'ilay izy hoe mba misitraka inona le vahoaka ao na fanabeazana io na ny resaka hoe fotodrafitrasy io sy ny maro samihafa ny resaka lalina moa tsika teo hoe io no anisan'ny hoe mahavaky sy mampisaratsara ka ny malagasy eto Madagasikara fa tena ilaina ane zany ara-géographie ary io ny tena hoe mahatonga ny fiakarany vidinetana ito amintsika eto io resaka hoe fahasimbany lalana io dia ao ambadika io nefa dia misy mahita tompontsony e misy mahita tompontsoa hoe manana fitaterana lehibe dia lehibe maro dia maro afaka misehatra ao anatin'ilay izy anazy rery ny vola izay tsy ara-dalàna tsy ara-drariny zany io zany mila petraka amin'izay le hoe mila mangarahara ny zavatra rehetra izay atao na eo anivon'ny fitantanana iny io indrindra moa ny eo anivon'ny fitsarana zay inona ihany koa fitarainana maromaro makasika an'ilay hoe rehefa tsy manam-bola ianao dia kiatra ao anatin'ilay izy tsy mahita rariny dia izay le ilana fanadiovana firifiry moa ny olona nge zao midy any amin'ny toeram-panitsiana any amin'izao fotoana izao no lay resaka hoe tsy fananam-bola takona ny marina tamin'ny efa elaela moa izy ity tamin'ny taona 524 tany hoany tany amin'ny fonjamaro fo tany mahajanga rehefa le miresaka amin'ireny olona ao anatin'ireny toeram-panitsiana ireny ianao dia tena misy tena manao misy tena hitanao mihitsy hoe tena eo le atao hoe lavaka teo amin'ny tsy fisian'ny fanabeazana eny amin'ny fiainana ivelany fiarahamonina mihitsy dia lasa nyrona tany le olona fa hitanao taratra ihany keo amin'ilay izy hoe lay resaka tsindry azo lena ilay resaka tsy fangarahana sy tondromolotro ny kisoana ampizogony omby no mahatonga an'ilay olona any amin'ireny toeran'ireny eo ihany koa ny any amin'ny resaka hoe tontolon'ny fitsaboana mandeha ny tondro vola amin'izao ihany koa ny resaka fampidiran-jiro ohatra fampidirana herinaratra dia mandeha le hoe boksa vola ozy izy ry zalahy hoe rehefa tsy mameha an'le boksa vola ianao dia taraiky eo anao eo amin'ny resaka hoe fampidirana ny herinaratra mametraka régime ny ery amin'ny fitateram-bahoaka ery io moa zany efa nisy fampilazana teo anivon'ny polisy pirenenany amin'ilay hoe tsy ho any amin'le fanakanana fa ho any amin'le fanitsiana sy fampianarana ary zay ny tokony ho izy ane any kokoa zany ny tokony mapetraka amin'ny vahoaka malagasy dia mivahoaka malagasy amin'izay fotoana izay raha resaktsika hoe famerenana ifotony fanavaozana dia nidika an'izay fanavaozana izay makany amin'ilay hoe laoniny inona moa lay hoe laoniny avy amin'ilay teny hoe laonany io e ny laona nga mipetraka amina tany kisilasila fa ny laona tsy maintsy mipetraka amina toerana marina mazava mahitsy eo ny laona no mipetraka dia ohatra izay zany tsika vahoaka malagasy na izana ianao io ara mety nisy fomba fanao ny blioka nge tao anatin'ireny fotoana ireny e tao anatin'ny fitondrana teo aloha teo e dia reny le mila hitsy ary za mila mivily makany amin'le fahamarinana ianao mpiaino ihany koa mila mivily miala ao anatin'izay fa so mantsy tsika diso hevitra hoe tsika ho any amin'ny anina ka etao ho any amin'le resaka hoe fanavaozana dia ohatra ny voakitika tany amin'le tombontsoako dia hoe tsy manaiky an'ity fanavaozana ity a tsy zao le fanavaozana ny takiana fa izay mihitsy le tena izy tiana ho apetraka hoe misy fanavaozana iraisany be sy ny maro dia ny fanadiovana ny raharaham-panjakana rehetra ny fiarahamonina misy atsika dia ianao ihany koa mila manaiky an'izay fa raha tsy manaiky an'izay ianao dia ianao anisan'ilay manao hoe bingo manao matso salovana ny anjarany sasany na manao soavaly be lohalika fotsiny ka ao anatin'izay mihitsy e ny tanjona nge zany ho ihany mazava fa eo ihany lay ataontsika hoe fanomezana tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka mipetraka ho azy zay ary mandeha automatika aorinan'izay lay ataontsika hoe rehefa mipetraka zany zay fanomezana tamberina ndraikitra zay a dia miverina mazava ho azy a ilay a fatokisany vahoaka ny mpitondra araky nefa noresahantsika teo fa ny tena tanjona ao anatin'izany anie ary zay ny tena takiany vahoaka malagasy anie le hoe aiza ny rariny eto amin'ny tany sy ny firenena aiza le fitoviana eto amin'ny tany sy ny firenena ary aiza ny fahamarinana takiany vahoaka malagasy rehetrarehetra zany a mitaky ny rariny isika mitaky ny fitoviana isika ary mitaky ihany koa isika ny fahamarinana izay zany no zava-dehibe ary rehefa
tsy misy hoe aza fitoviana zay araky ny ohatra ny teneniko tany amboalohany hoe ilay fisiny tsy maty manota sy ilay tsy fanarahan-dalàna teo alohany e no nametraka n'ilay tsy fitoviana teny anivon'ny fiarahamoniny lasa tsy nitovy teo anatrehan'ny lalàna le olona tsy nitovy teo anatrehan'ny fiarahamonina ny olona tsy nitovy teo anatrehan'ny sehatra rehetra ny olona tsy nitovy teo amin'ny sehatra raha misy ny ataontsika hoe concours na fitadiavana asa tsy mitovy ny olona na de samy manana diplôma mitovy zao ary a misy a manana chance kokoa ao anatin'ilay izy izay tsy mitovy le olona ny takina zany ao anatin'ilay izy de hoe mitovy ny takina ihany koa de hoe fitoviana satria de teo alohany hoe misy quartier sasany tsy mba tapaka jiro zany mihitsy fa misy quartier sasany a tapaka isan'andro ny jiro tsy mitovy ene zany ary zay mitakitsika malagasy hoe aleo mba hitovy aleo mba hisy ny rariny a ary aleo ihany koa mba hisy a ny fahamarinana ary hoy aho hoe andalana ary inona fa hirosotry kelikely am'izany isika satria raha mahita nyty fomba fiteny sy fanehoan-kevitry ny premier ministre lehibe ny gouvernementa ity zany a de ambony ny fanantenako ia teo satria voalohany indrindra aloha de fa hitako sy tsapako zany hoe resy lahatra izy ao anatin'ilay izy fa ny vahoaka ihany koa ao anatin'izay de mila ataontsika hoe mametraka satria tsy afaka manovotsika tsy afaka niovotsika tsy afaka manova zavatra tsika raha tsy isika mihitsy ny vonina iova izany hoe raha ohatra ka te ho any amin'ny tsaratsara kokoa isika zany a de mila manova ny toetsaina sy ny fomba fiasa sy ny fomba fanao rehetra izany hoe raha te ho any amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fanabeazany sika de ireo mpisehatra rehetra na mandray anjara mivantana na ankolaka ao anatin'izay fanabeazan'izay a no vonina amin'izay a fahavononana amin'izay a fanovana tena ho apetraka izay raha ohatra ka iroso amin'ny fanatsarana ny tontolo ny toe-kareny sika ny fampidiram-bola nisy atokantrano a de nisy atokantrano ny olombelona tsirairay avy mihitsy a no mila vonina hiatrika an'izay ataontsika hoe fanatsarana ho an'ny tokantrano zay ary zay ny mahazava-dehibe an'ilay hoe ady amin'ny tsy maty manota satria ireo tsy maty manota ireo zany a no ataontsika hoe vato misakana tsy nahafahana nametraka zany fomba fijery a sy fomba fiasa mila apetraka zany